Asandalo mila fitaovana ny zandary any Mahajanga fa naomby indray kosa ny asan'ny zandary Maria-Pirenena eny amin'iny avaratra Antananarivo iny eto amin'ny faritra Analamanga tratra ny dalo iray tany Ambatomanoina Anjoribe nisy basy sy fitaovana hafa mahery vaika ihany koa tratra tany amin'izany jiolahy izany sosy ny tsiava eo amin'ny sary avy amin'ny zandary Maria-Pirenena. Tamin'ny 3 septambra 2024 lasa teo dia nisy tovolahy iray nampiahiahy ny fanehitra tamin'ny zandary miasa ao amin'ny topoparitra Ambatomanoina sendra nanao fisafona teo anelanela ny tanàna Antanimena sy Andakana commune Ambatomanoina distrikina Antsozorobe. Rehefa nosavaina dia natratrarana basy vita gasy iray type fusil de chasse izay mety mahafaty hatramin'ny 50 metatra, antsy lava kalaza iray sy antsy maranitra iray ary ody gasy vitsivitsy. Fantatra fa voaikasanao ny asa ratsy ny dahalo ity no izao trateaky ny mpitandro filamenana izao ary dia nosamborina ary nentina natao famotorana. Marina fa ireo fitaovanareo dia fitaovana entin'ny dahalo mangalatromby. Ny 7 septambra 2024 no nanitolotra ny fitsarana etsanozy ity tovolahy ity ka nampidirina amponja Vonjimaika miandry ny fotoam-pitsarana azy. Tapitra ny vaovao an-tsary tamin'izao alina izao misaotra antsika